Tao anatin'ny tanàna any Antsimoanitra ao anatin'ny commune ambanivohitra Ambohidrabiby no nofaranana ny fitokanana foto-drafitr'asa samihafa izay tanterahany ONG Madagascar Development Fund. Anisany nahazo rano fisotro madio ihany koa zany ity tanàna ity ary afaka hisitraka amin'izay tombontsoa izay. Notokanana androany ny foto-drafitr'asa fampidirana rano fisotro madio izay naory ny ONG Madagascar Development Fund ao am-panataovana Atsimo, commune Ambohidrabiby. Nanome voninahitra fotoana io ny ministra ny rano, ny fidiovana ary ny fanadiovana Ramatoa Ndaimananjara Joanita sy ny mpiadidy ny MTF Andriamatoa Brian Donaldson Mivady. Notronoreo manam-pahefana ny toerana, notariny ny solitena lehibe ny distrika Avaradrano sy ny PDS. Adsam Foundation sy Carson McDowell fikambanana roa samihafa miorina any Irlandy Avaratra no niantoka ny asa fanorenana izay mitetina hatrany amin'ny 12 tapitrisa ariary. Nandray anjara tamin'ny asa koa ny fokon'olona tamin'ny fanomezana ny akora fototra sy ny fandavahana ny lakan-drano. Ataon'ny MDF sy ny Ministera Vaindondra rano fanatsarana ny fianam-pony any ambanivohitra noho izy ireo matsaka rano amin'ny toerana tsy voaharo. Tanjona araka izany ny ampiena ny taham-pahafatesana indrindra eo amin'ny zazamam-behivavy vokatry ny rano tsy madio.